Andriamanitra marina ianao dia ataovy izay lanao mihazo fijaliana io dia evinjay koa zay e. Zay ny fahalalanain'i Kristy zao fangiry friny zao tsy tokony lalovanay. Ny fo amin'izany tsisy fibebahana, tsy mahatsiary tena koa re zany hoe brigand tokony mendrika aloha omelohanao koa satria tsy netiny nataoko e. Tena tehiteny aminao a, lanitra tsy natao ampanankarena natao amanitra. Fa na manitra na mpanankarena na mangiry firy na mijaly na salama na marary, toe-ponao maritra azy. Toe-ponao maritra azy. Zay no mahatsara ny andraisanao fanasitranana. Antsina ny toe-ponao mba hanamorana ny fanasitranana anao. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Fataro ary f'Andriamanitra tsy manipy olona any amin'ny elo zany, fa velan'Andriamanitra ny olona anana ny safidiny. Ny olona mafo fa tsy misy olona makany fotsiny amin'izao zany. Misy fotoana fantatrao fa Andriamanitra efa tonga nafaka anao tamin'ny fahotana, kanefa ianao mbola miziriziry indray mitoetra eo amin'ny fahotana. Tsy ianao ve zany misafidy ny hoany? Olombelona no misafidy elo, fa tsy Andriamanitra no mandefa ny olona any amin'ny elo. Ary tiako fantatrareo fa tena misy ny elo. Tena misy ny elo. Rehefa miteny ny fanjakana, ianao tsy mahazo mivoaka amin'ny 12 alina, fa izay mivoaka amin'ny 12 alina dia gadraina. Efa mivoaka izany lalàna zany, izay mivoaka amin'ny 12 alina dia gadraina. Ianao tsy te halala fotsiny ianao hoe za hivoaka amin'ny 12 alina. Dia fanjakana ve ny diso ianao no te gadra. Safidy ilay izy. Safidy ilay izy. Andriamanitra fitiavana izy, ary efa naseho zany fitiavana zany. Ary tsy adikevitra ny fahalalantsika f'Andriamanitra tena fitiavana. Efa nametraka prinsipa Andriamanitra. Raha tianao ny ahita azy, dia zay madio am-po no ahita n'Andriamanitra. Matotoko 5:9. Dia hozy izy ny boky noabolany, anaka, tandremo ny fonao, mihoatra noho izay tokony ho tandremana, fa avy eo ny hevian'ny aina. Miteny koa izy, raha tia ahita ianao, dia mianahy ny fiainam-pahamasinana. Hebreo 12:4. Zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita n'Andriamanitra. Noho izany raha te hiditra ny fanjakana sika, dia mila miaina ny fahamasinana, mila mijoro amin'ny fahamarinana, manaiky sy mampanaiky ny ao anatinao ho an'Andriamanitra. Zay ny antony fiaretana mahatonga Jesosy na nafatrafatra melohan'ny fotoana afatesany fony izy mbola teto ambony tany, dia zao no nataony hoe miambenonareo. Fa maninona ny miambina? Misy zavatra tokony ambenana. Misy zavatra tsy tokony ho amaivanina zany. Ninona fampianarana mahatonga anao ahazo aina ka mamperitreritra anao efa noho ny fahasoavana tsy maninona zany. Noho ny fahasoavana voizina foana fa ny atao ihany. Nefa le hitsenanao nefa ny teny melohan'ny fotoana elany fa mila miambina ianao. Dia aiza ho aiza zany ny fijorotsika anatina fanoloran-tena miandry ny fiverenan'i Jesosy. Tsy ezakitsika iny mahatonga antsika ho any, fa noho ny nataony. Mila fantatsika aloha zay. Tsy niezaka ao na marina ianao na masina ianao na mendrika fa noho ny nataon'i Jesosy, fa omeo lanja le nataony mba hahalalany ianao tamin'izay efa natombo no anao tamin'ny fahasoavana. Na masinina ianao mba hiaina ny fiainam-pahamasinana. Na marinina ianao mba hiaina ny fiainam-pahamarinana. Halleluja. Na vela heloko ianao mba hiaina ny famelan-keloka ny hafa ihany koa. Dikan'izay, ny zavatra hiaretana, raha miara-miaritra aminy eo dia miara-manambonina aminy koa. Verina foana ny lesona. Ny fahotana, ny tambony ota dia fahafatesana. Ndesen'i Jesosy ny fahafatesana. Tamin'ny fahafatesana ny ota, mba hahafahanao miverina, mifandray amin'ny famindram-pon'Andriamanitra, tsy hainanao amin'ny fahotana intsony, fa anekenao hotarian'ny fanahy hiaina ny sitrapon'Andriamanitra. Maty Jesosy ho an'ny mpanota. Tsy nitondram-bavaka ny olona fa fitiavana le izy. Tsisy nitondram-bavaka fa fonombolam-panotsika dia efa maty hamonjy antsika izany atao hoe fitiavana. Zany hoe ny famelan-keloka dia disponible melohan'ny fotoana ny tana. Ndika malalaka be ny fotoana hiverenana fahasoavana zany. Ny finoana ny asa famonjen'ny Kristy sy ny fitondrany famonjeny ho anao dia tokony hampijoro anao
amin'ny fitiavana azy bebe kokoa satria militsika miaina amin'ny fahamarinany ary militsika mijoro amin'ny fahamasinany. Ianao ozy izy Andriamanitra nomeko ny zavatra tiako indrindra ny aiko. Kanefa maninona ny sarobidy indrindra izay nomeko anao tsy mba nitandremanao. Andriamanitra dia Andriamanitra juste ary mila fatatsika tsara izay justicen'Andriamanitra izay. Hoe izy ama-Andriamanitra hoe justage zay dia militsika mijoro amin'ny sitrapony mandrakariva sy manome voninahitra azy. Zao ny zavatra mitranga. Raha mandinika tsika dia Andriamanitra sarotiny be mihitsiny. Sarotiny amintsika Andriamanitra. Inona mahasarotiny azy antsika? Anak'Andriamasina tsika aloha voalohany indrindra. Zay voalaza amin'ny Baiboly. Ny ten'Andriamanitra, anak'Andriamasin'Andriamanitra ianao. Mahasarotiny azy. Zany hoe amazanany ianao satria nividianany ianao tsy hoe tamin'ny zavatra mety simba na mety loha fa tamin'ny ainina tolony mba amindrany ny fiainany ho ao anatinao. Ianao zany afaka ianao zany rehefa kristianina dia afaka manantena ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Satria tsy ezaka ao izy na fanirianao fa Andriamanitra ny hevitranao ilay izy sy ny tianao. Zay ilay lehiben'ny fitiavana. Dia ndao ny antsika eritreretra raha sitrantsika rehetrarehetra miverina ho azy ny afin'Andriamanitra. Misy zavatra zany tsy mila hitaraina antsika. Tsika zany tsy natsona ny tena tanjon'ny filazantsara. Tsy isika mitaraina mba hisitraka ny fahatsarany. Fa tsika miaina ny fahatsarany ara-panahy mba fa tsika misitraka ny fanatrehany. Rehefa eo amin'ny fiainanao ny fanatrehany dia amorain'Andriamanitra ny fahasarotana rehetra. Satria ny fiainana surnaturel miaraka amin'Andriamanitra dia fiainana tsy natao hokatsahany isan'andro hoe za te hiaina surnaturellement androany. Dia raha pitsiny hoe vavaka mba hiaina an'izany tsaratsara kokoa. Non! Mifankahita amin'ny fanatrehany fotsiny ny ao anatinao dia misitraka ny fahatsarany ianao mandra-pialanao eto ambonin'ny tany. Fa zao ny zavatra angatahany Jesosy aminao dia fijoroana. Mametraka fanontaniana aizaka ilay afo tany amin'ny fiangonana voalohany. Mila mitandritsika sao diso ny fanambarantsika ny amin'i Jesosy Kristy. Satria rehefa diso ny fanambarantsika ny amin'i Jesosy dia tsy ao ilay afo. Rehefa ara-nofo ny ainanao ny fiainanao kristianina dia zao tsy mahazo aina ianao ao anaty fivoriana. Fitaom-pivoriana tsy mahazo aina. Satria ohatry ny izay teny rehetra mivoaka eo dia manohatra anao daholo. Fa rehefa manomboka miaina amin'ny ara-panahy ianao dia izay tenin'Andriamanitra mivoaka eo dia mampety anao daholo. Satria ianao tsy olona mitoetra eo amin'ny nofon-tsony fa olona mandeha ara-panahy. Ahoana misehoana izy? Aiza le afo izay teo tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly. Io afo dia miasa ho azy tahaka ny tamin'ny andron'ny Petera mijoro namaly ny aniasy safira ho azy fotsiny le afo. Tsy mila manozona izany Petera. Fa rehefa nandainga tamin'ny fanamasina fotsiny izy mivady dia nandray mivokatry ny atao. Misy afo zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny fiangonana voalohany. Afo mamaly fotsiny tsotro zao. Rehefa amin'ny toerana tena anjakan'ny fahamarinana zany dia mahazo aina ny fitsaran'Andriamanitra. Misy zany afo zany. Tsy Petera ny mila manozona fa ny afo miasa ho azy. Dia amin'izao andro faran'izao aiza io afo? Le problema koa eto tsy hoe iza ny ova amintsika. Fa ny fiverenan'le afo ao anaty fiovantsika. Hitanareo, rehefa mirehitra Petera, mirehitra ny apôstôly, mirehitra ny afo ny fanatrehany. Zany inona tonga ny afo tsy nandoro ansadrakasy Pesakasy Abednego satria tsy misy may rehefa ny afo samy afo no mitambatra. Mitranga ho azy ny fanio-panotronana mamono ny herin'ny afo. Rehefa mirehitra midedadeda ao am-ponao ny afo ny fanahy masina. Mamaritra ny fijoroanao. Io afo no mahatonga anao tsy mihevitra ny tenanao. Ndao ny antsika zao mieritreritra hoe firy amintsika tonga eto no mitondra ny fieveran-tenany eo anatrehan'Andriamanitra. Za malahelo ny tenako, za malahelo ny fiainako, mitsetsety teneny foana.
mandritry ny 4 taona satria tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra mba mandana mijery sadraka sy mesaka sy apedina go fa na ho atolotra ho fatsy ho tsy pena anaty afo azy tsy mba nihevitra ny teniny akory zay le famitsorana mila ianao milashe prise zay le hery ny famitsorana ny olona rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra manadiny ny ainy no Jesosy fa tsy mihevitra ny ainy amin'ny Jesosy avitsory io fa tsy vitanao io akonanao io avitsory io fahasalamana io avitsory ihany mombanao aza miado anao zany miedi ho amin'ny fijoroanao ny fanasitanana toe-po miova fa tsy fanasitanana aty ivelany aloha teneniny eo akaikinao aiza ny afo e asan'ny apôstôly toko 5:21 vakio any an-trano ny tantarany Ananias sy Safira amin'izao ny afon'Andriamanitra mihitsy ny olana tsy mirehitra le izy tsy tena miseho ny herin'Andriamanitra zareo fa mevitsy ny olona tena miova fo mevitsy ny olona tena resy lahatra mibebaka marina amin'izao satria memafo ny olona lasa tiany satana ho taizana ao anatin'ny fangiry firinita maso dia voavily lalana tsy tena mifantoka amin'Andriamanitra sy mifikitra amin'ny fon'ny olona tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly rehefa nitory Petera dia voatsindrona po ny olona na tsy ary iverina amin'Andriamanitra satria teo ny afo teo ambava amin'ny Petera mitory Petera voatsindrona po ny olona dia inona zavatra mitranga mbola eo ampitoriany Petera ny tapahan'ny olona ny toroten'ny Petera ajanony inona ny tokony ataonay tsy zavatra terena be zany sy mavesatra be zany rehefa mirehitra ny afo rehefa mirehitra ny afo tsy te hoe hieny fotsiny ny olona fa tapa-kevitra ny olona inona ny tokony ataony te hiaina n'le tenin'ny olona inona ny tokony ataonay mba hiainanay zany fiainana mandrakizay zany inona ny andrasan'Andriamanitra aminay ny olona leo an'le zava-misy hiainany fa te hiaina ny fiainan'Andriamanitra amin'izay raha vo zay ny mahatery ao anaty tsy lavitra le fiovam-po tsy lavitra le fiovam-piainana voatsindrona tao po ny olona eo ampitoriany Petera diosy ny olona ajanony eo inona no ataonay Andriamanitra ny miantso ny olona iompo-po aminy fa tsy Petera no manaitra ny olona mba hanantona an'Andriamanitra rehefa miasa ny afo mahazo aina ny fanamasina dia marina le ten'Andriamanitra hoe tsy misy afaka manantonao Jesosy raha tsy efa nitao mifanay ndraiky zay ny an-danitra dikan'izay tsy ny tenin'ny mpitandrina ny manaitra ny olona na ny tenin'ny apôstôly ny manaitra ny olona fa ny fanamasina ny miasa ao amin'le teny mandrehitra n'le afo hompon'ny olona anantona an'Andriamanitra inona no ataonay tsisy hoe nareo tsy mba manontany akory inona ny tokony ataonareo amin'izany fa ao ampitoriany Petera ny olona tonga dia miteny hoe inona no ataonay fa marina loatra le zavatra lazain'Andriamanitra aminay jereo masony akaikinao aiza ny afo e rehefa mirehitra ny afo miena ny fihetsiketsehana ivelany mba fantatrareo hoe krizina afo tsy misy mahatonga ny olona te hamorona afo hafa avy aminy dia anatina fivoriana aleo aloha hidaraboka fa sao dia lazain'ny olona fa tsisy fanahy masina eto zaho tsy manohatra n'le midaraboka fa rehefa tena midaraboka ianao ka mahatsapa fahafenona dia aoka ianao hidaraboka fa raha ohatra ianao ka tena tsy renao mihitsy hoe misy fahafenona nefa ianao midaraboka ianao dia ninona superficiel fotsiny le zavatra ty ivelany misy olona ane vo avy midaraboka eo zany izy dia miteniteny foana tsy mihena akory ianao tsy menatra akory ianao miteny masika eninao mihitsy hoe aranofo le izy dia jereo mizara ratra ianao tsy feno fanahy ianao zany fa nidaraboka fotsiny satria raha feno fanahy ianao niala aveo ianao tonga dia tsara fanahy be misy olona miteny tsy fantatra lava be fa ny fiainany koa tsisy fantatra mihitsy nandray ary ny tena marina za koa tsy contre ny fitenena miteny tsy fantatra rehefa miparle en langue ianao mampahery ny tenanao ny ao anatinao dia misy zavatra ianao parfait akory na parfaite fa hovain'le fanahy amin'ny fahafenona ao anatinao kosa ianao mba varafahakeliny hanahaka ny toe-pon'i Jesosy sady miteny tsy fantatra ianao be fitiavana
teny miteny tsy fantatry ianao mandefitra. Zany hoe reo vokatry ny fanahy zany ao anatinao fa tsy hoe akory miteny fotsiny ianao fa tsisy ninninona na dia iray aza amantarana mihitsy ny hoe tena vokatra avy any zany zavatra mitrangy zany fa sao mbola vokatra avy ao anatinao ihany fa teny tsy fantatra fotsiny alalàna hoe efa nateraka indray iny ianina efa vita batisy iny. Mila miverina io afo. Zany no alalàna fa hoe misy fijoronana eo ampitarika na eo amin'ny mpino mahazo aina amin'ny fanamasina. Misy taontsika miantso ny olona lovonjena fa tsy mety mamaly ny antso ny olona. Izy any olo tena ho an'i Jesosy eo. Dia ao anaty fivoriana tsisy fahatsapatena hoe tena mila miova ako. Fatony raha teto iny tena tokony ho eny zany teny zany. Tsy izy aloha ny tokony ianao izy fa ianao aloha ny tokony ianao le izy. Fa matoa ianao tonga eo dia ianao mihitsy ny tian'Andriamanitra hovaina aloha. Aza misaina nizaniza fa ny zavatra rehetra afaka hovain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekenao io. Nisy fotoana taloha tery be mihitsy amin'ny fiovany manodidina anahy. Fa misy zavatra tsy nety miova mihitsy. Dia zao te hiditra tsetra mba hipartisipe zay le fanamarena tena amin'ny fanovana ny hafa. Fetsiny be oly. Dia rehefa ianao zay manomboka hipartisipe dia tsy fantatrao fa hanampy ny fanamasina ianao zay. Ary rehefa hanampy ny fanamasina ianao, ny fanamasina ara-panahy le fiovana fa ny ianao misy ara-nofo kely tafiditra. Dia azagaga fa le mivoaka amin'ny vavanao ho fanafitony hafa satria ianao te hanova dia rehefa te hanitsy ianao dia indraindray tsy ara-panahy izy fa vesatra sy ratra ao anatinao manokatra amin'ny vavanao dia tsisy azony hafa le izy raisina. Zay no mahatonga an'le hoe ianao mihitsy aloha ny tokony hositranana ny tombontsoa aorian'ny fanasitranana anao dia sitrana ho azy ny hafa amin'ny alalanao. Vao miforotra ny lohalika. Vao miforotra ny lohalika dia miaino Andriamanitra. Satria ny olona azon'Andriamanitra ianona dia zay olona honena zay hoentiny amam-bavaka. Mandra-pahatonga le fonena amin'ny fitondranao am-bavaka ny hafa voafatotra. Dia zao eny ianao indraindray sady mikondane an'le olona kely ihany nefa tianao iova izy. Fa maninona koa ary izy manao an'izany? Fa maninona ny ohatran'izao dia sady kondanenao ihany izy nefa tianao dia hoentina mambavaka kely indray aloha nefa ianao mavesatra ihany indray ianao. Dia izy Andriamanitra hoe inona ary ty omeko-tsy makanesa ty amiko e. Ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatra entana fa za no hanome anareo fitsarana. Ianao aloha ny fanton'Andriamanitra voalohany fa tsy le entana petraka ao. Magaga tsy ny ten'Andriamanitra fa ho raisiko le entana dia ho maivana ianao. Non! Vao maika ampino zioga ary eo aminao hoentiny ziogako fa maivana. Misy zavatra tsy azonao le zavatra tiany Jesosy ho teneniny. Makanesa ty amiko ianao le miasa fatra sy mavesatra entana io. Fa za no nomenao fitsarana. Nomeny Jesosy ianao fitsarana ara-panahy ao anatinao. Fa tsy letana aloha ny alaina. Meny fitsarana ianao. Dia ozy izy hoento indray ny ziogako mbola ampinika ile izy. Fozy izy maivana ny hafa tsy mavesatra ohatran'le hoentinao. Tiana le zioga mianara amiko. Fa malemy fanahy sady tsy miavonam-poa alohan'ny hitondrako ao mambavaka anao ka nalena andefina aza mbola vitako mamela heloka azy. Fahaleme mpanahy tsy miavonam-poa. Dia hitanao fa hita fitsarana ianao. Hita fitsarana amin'ny fanahinao. Matoy no zao mbola matsiaro vesatra eo ampitondrana mambavak'olona. Mbola tsy tena napetraka eo izy ary tsy niraisinao ny ziogan'i Jesosy. Tsy tena ao anatinao le fahaleme mpanahy sy fiavonanam-po dia zay mahatonga mivavaka ao misitagina. Eo amina niveau anankiray sady tsy hita mivaliny tsy azo raisina intsony na ianao ary sanganiana tena ny mitombo tokoa ve sa tsy ihany. Hitanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tenenino akaikinao antsika fivoriana ty. Mila sitrana ianao hoe avereny mila miverina ny afo. Rehefa mirehitra ny afo ny teny dia milaza. Fa reo mpianatra Jesosy teny an-dalan'ny Amosa dia nirehitra ny afo ny tenin'Andriamanitra tena mango mifondra reo ny afo ny fanamasina teo am-pianonan'i Jesosy. Ao amin'ny bokin'ny Lioka 4:24-30. Rehefa niseho amin'izay Jesosy dia ozy izy ireo nangorangoraka be fotsika teo am-pianona azy. Raha mbola tsy tena mirehitra ho an'ny hafa
mangetaheta ny tenin'Andriamanitra sy aloko ny vavanao sy ny hafatra izay hoentinao, dia mila manontany tenitsika, tena mamaly ve le afo ao anatinao? Sensible ve anao amin'le teny alefan'Andriamanitra? Misy réaction ve tena eninao mihitsy hoe tafiditra le teny dia mangetaheta fiovana ianao? Sa lasa mahafinaritra? Io koa tsy inona lasa lamody. Ina indray zao révélation papa androany. Tia an'ilay zava-baovao fotsiny ianao. Nefa tsisy dika an'ilay zava-baovao raha ohatra ka tsy misy fiainana ilay izy. Tsika iny tsy tonga hihaino fampianarana fa tsika tonga handray fiainana. Jesosy ny teny zay lazaiko aminareo fanahy sy fiainana. Noho izany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fiovapo aloha eo ampandraisana an'le teny, fa tsy fahafinaretana eo ampiainona an'izay zavatra zarain'Andriamanitra. Raha ohatra raha mbola tsy tena nampirehitra ny hafa angetahitan' Jesosy, ny ao anatinao miafatra zay hoentinao, dia mbola mila manontany tena ihany koa tsika hoe tena namaly antsika ve le antso zay nanondran'Andriamanitra antsika? Fantaro ary fa raha misy mpanota mbola mahazo aina manohy ny asa ratsiny ao amin'ny fivoriana aorian'ny tenin'Andriamanitra, dia misy zavatra mbola tsy mety tokony ahitsy ao ambadiky ny fizarantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fanomanantsika ny fotsika eo mpangatahana amin'Andriamanitra ny zavatra tokony ampitenen'Andriamanitra antsika. Misy ifandraisany fijoroan'ny mpitarika sy ny hetaheta mpino. Eo ny toerana misy ny fahafenoan'ny fanatrehan'Andriamanitra ny devoly dia tsy mahazo aina, fa manomboka mitady lalana izy. Ny dikan'izay aza maiky ny androka devoly fampireto ny hafa aloha. Eo amin'ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra ny devoly tonga dia miala ho azy. Zay zao tany Moramanga. Sy trano Jesosy daholo le marary rehetrarehetra ohatran'ireny hoe any amin'ny fanaovana asa fitona filazantsara fataontsika ireny rehefa mandeha mivoaka. Fa nisy demoniaka anankiray nentina teo, sahirana mihitsy, tratra ny savaty ahako. Boaty eo amin'ny kiboko fa tsy nampaninina ala izy. Teneniko ohatra ny tsisy nininina ny dona. Nalainy le rano nanao ny rano Jesosy dia nataoko ny vavany, eniko ny bitsika zany tao rano Jesosy. Trano tonga dia ny amin'ny endriko daholo. Hoza tena Jesosy ino ty zavatra mitraky ty. Dia mipetraka amin'izay amin'ny vavaka. Dia nangataka amin'Andriamanitra Dios sajanona fa ndao karakaraina zay mbola mila nandre le marenina nandre ny zavatra be dia be zany zavatra nitranga tao fivotosana sy sisa nataon'Andriamanitra. Dia Jesosy avelao eo. Dia ka Andriamanitra fa teanao ampizatra anahy amin'izay. Zay vao tsapako le izy hoe eo amin'ny présence rehefa mirehitra ny hafa dia milamina ny zavatra rehetra. Dia vao niala teo zay dia niherotra le verisaina, dia vao nanomboka nandeha zay niantso le pasteur, tena misaotra n'Andriamanitra fa miverina ny saina. Hitanareo le izy fa n'Andriamanitra naseho mihitsiny satria 100% le zavatra nataon'Andriamanitra tena mitsotra hoe 100% ny zavatra nataon'i Jesosy. Ka raha ohatra ka iny zany le 1% tsy ampy dia mbola teo no seho le izy dia tena hoe mitranga indray le superstar. Fa fanan'i Jesosy mihitsy hoe tsinitsinina fa mbola mba vony savaty indray voakotrana mivava mandeha ny amin'ny endrika sy ny sisa mba hanehoana hoe samy mila mifanatrehany daholo na le tondra le hafatra na le olona na fahana. Dia mahafinaritra ao anatin'ilay izy velona Jesosy miasa Jesosy miseho voninahitra Jesosy ny ahitan'ny olona an'ilay izy koa misy atraika eny amin'ny fiainam-panahin'ilay olona fa tsy hoe koa hoe asa vitavita fotsiny nataon'Andriamanitra hoe afaka le olona nefa le fiovampotsiny isy na kely aza zavatra sarobidy mila miverina mirehitra ny afo. Eo amin'ny toerana misy ny fahafenoan'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mahazo aina ny devoly. Ohatra Jesosy tany Gadarena koa. Vao voaka avy any izy eo amin'ny toko 9:7-20 vakeo fa tonga dia voahita le demoniaka, maninona ty ianao? Zany ny hery ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa feno sy mirehitra ny hafa tsy makay zany ny devoly, tonga dia hita ny devoly fa tsy tafatoetra eo izy satria tsy noho ianao fa noho le fanatrehan'Andriamanitra misy eo amin'ny fiainanao. Fantatry ny devoly fa Jesosy mitondra afo mandringana ny fahavalo foana. Zay le fisehon'ny asany. Koa anao ho antsika fotoan'izao amelomana afo ampirehetana an'izany indray. Rehefa velona indray ny afo ka mirehitra dia hozy izy tamin'ny Petera mila pura le afo. Zay vao mahazo aina io fanatrehan'Andriamanitra io. Luc 22:32 Petera
rehefa mibebaka ianao vao mandana mampahery. Rehefa tsara firaisana amin'Andriamanitra ianao dia mendrika hitondra ny fanatrehany satria mahazo aina eo amin'ny toe-po mijoro araka ny sitrapony ny fanatrehany anatanterahany ny asany. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Ataontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Misaotra Jesosy. Tiaka sitraka sy anome voninahitra anao zahay. Misaotra ny amin'ny teny androany hanasitranana anay mba hifandraisanay amin'ny fanafahana avy aminao. Diovy zay afao zay am'izay mbola mety mangeja esory ho tamora mahazo rehetra tsy mampahazo aina ny fanatrehanao. Tompo Jesosy mahatsiaro hoe ny asa arbidy ny fanasitranana aloha. Isaky mahatsiaro hoe efa sitrany nefa ny hafa tiana hositranana koa dia lohany zavatra rehetra ataovy tanteraka eo mifanoloran-tenako ny fijoroana araka ny sitraponao. Mba tsy andahana ko araka ny sitrapoko fa hijoroako araka ny sitraponao. Dia oka ny rehetra androany ifandray amin'izany fahatsaran'izany ho voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoa toerana vetivety ndaontsika ity tanana mafy ao n'Andriamanitra. Miangavy ianao azo toerana anao fanatritsika ho an'ny Tompo. Dia ao anatin'izay koa no hanatanterahana ny filazana fohy. Alleluia. Filazana fohy. Rapitso ny sekoly tokatrano sy fanambinan-tso iarahana mama Viviane. Fitaitso. Fitaipana. Amen. Dia ny alaka ny Zomariva eny amin'ny tranompokon'olona. Ny teny foana koa Andriamanitra fanotronany. Amen. Miaraka indray tsika amin'ny Zomariva sy ny Sabotsy maraina eny amin'ny tranompokon'olona nalakely ohatran'ny mahazatra. Teneny indray ny havana matsakaizany. Amen. Iteny aminao indray Andriamanitra hoe ary io teny io hoe ahasoa ny fiainam-panahinao. Amen. Rehefa mety le fiainam-panahy mirehitra tsara ho an'i Jesosy. Ohatra nitany Tompo izany hoe tena zanako ampakaroko ireo. Tonga dia jery ianona tonga dia hitako ianona zao vao maneno hain' Jesosy anie zany ianona zao raha vao maneno trompetra dia miakatra. Ianona tonga dia miakatra. Asa mieritreritra ny ianona io ianao fa ianao zany teneniko zany. Ianao hoe zany ianona zany. Halleluja. Satria miomana foantsika eo amin'izany fotoana izany. Mirehitra tsara ny ao anaty, ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara ny ao anaty, mandeha ao araka ny ten'Andriamanitra tsara ny ao anaty, mijoro vavolombelona ho an'Andriamanitra tsara ny ao anaty. Dia azoko antoka fa mahazo aina miaraka amintsika foan'Andriamanitra. Jesosy ny teny fa amin'ity taon'ity izy raha ohatritsika tena mahafeno tsara ny rofepetra ireo dia tena hotroniny ianao, tena ho hitanao zany atao hoe tsy fanirianao tsony zany anankareny zany ka raha tonga eo ara le izy tsy hamatotra amin'ny fonao tsony. Satria le tena mampiomana anao tsy hifantoka amin'ny harena fa hifantoka amin'ny tompon'ny harena. Tsy marety akavan'Andriamanitra. Tsy le olona halleluja. Rehefa tonga eo ny fitahian'Andriamanitra ka tantsaka ianao, tsy le vao matantsaka ianao tonga dia le misaina andeha amin'le tianao reny. Fa vao matantsaka ianao dia hozy ianao hanompo anao Andriamanitra. Ny fandresen-dahatra ao anie no herany dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Izay mahatonga an'i Jesosy ny teny fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampo anareo zany rehetra zany. Dao ity tanana mafeo an'ny Tompo. Tsangana amin'ny toeranao andray tsodrano. Hitanareo anao Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Jereo ny akaikinao fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ao hoe fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anao. Engaviko mba hanome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny zoma na sabotsy ireo olona zay voakasiky ny teny pahalalana sy fahendrena tamin'ny zoma sy sabotsy ny amin'ny fanasitranan'i Jesosy azy. Ampahery ny hafa zany sady ampijoro ny hafa ihany koa eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Samy io tahian' Jesosy daholo. Tsika menakavy veloma tompoko.